fanavotam-pirenena iova-paikady ny RMDM manomboka izao hoy ny Filomarka Ravalomanana. Solombavambahoaka Tim tsy empotra ary anohana ny RMDM hatrany. Ary karena fahobe mitotongana fampiakarana ny fari-pianana malagasy mihitsy no mila imasoana. Topolasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany ny hitsodiako ny tokantranao amin'ity hariva ny talata fafolo ny volana aogositra 2024 ity. Tonga sondrianao tao anatin'ny fampanalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tena koa hanaraka izany hatramin'ny farany. Fatotosa soma tsara tamin'ity androany ity ny fankalazana ny faharoa ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Tonga maro ny olona na dia andro andavanandro aza ny androany no sady anatin'ny fanadinana bakarateo ihany koa ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Tsy nasakana ny olona tsy ho tonga maro nefa izany satria dia tonga maro ny vahoaka ny arapaly tamin'ny RMDM tamin'ity androany ity. Tonga nanome voninahitra sady ny aranakalaza izany faharoa ny RMDM izany koa ny filoha mpanohitra eto Madagasikara no sady filohan'ny RMDM ny Filomarka Ravalomanana izany. Nambarany tamin'ny lateny fahiova-paikady ny RMDM entina anarenana ny firenena ary imasony bebe kokoa ny fanavotana ny lafiny fahasalamam-bahoaka ary ny sosialin'ny bahoaka. Raha ary ny ampahalateny ny Filomarka Ravalomanana eo amin'ny sary sy rindratsany Andro Rakotomalala sy Toky Ramarla. Mandrefitsika zany inona zavatra vitatsika. Zavatra vitatsika lina be nareo. Nijoro foantsika. Tsy natahotra mpanohitra. Tsy miditra ny zavatra maloto tany sika. Dia makasitraka sy milaza aminareo hoe tena nafinaritra niaraka taminareo. Tena ilazana fa olona misaina mpanohitra. Fa tsy manao mpitolo fotsiny. Na manao etraketraka fotsiny. Diso be zavatra anareo zany. Fantatra fa tena miandry fotsiny hoe inona ny erreur na inona ny fahantsoana mety ataony reto. Tsy ho azonareo amin'izany mihitsy zahay. Satria nahoana? Firaisakinanay reto antoko aorinako reto nge jereo reto izy hitanao reo filohan'ny antoko politika daholo reo e solidarité mba ataovy mihitsy azy mba tena iarovana sy lazana amin'izy ireo zavatra misy satria indray izy ireo indray ho aminareo misy fitaka sy misy fandripandrika ny hoeny dia mila tohananareo izy mila tohanantsika izy. Dia misy nisy tamin'izy ireo resaka tamin'ny président arenao fa tsy matahotra orangaty rehefa manao politika ianao fa fanapaha-kevitra raisinao maty ho anao ny razanay taloha azao zany tsisy mandeha aloha amin'ny fotoana zany nefa zay matahotra nareo minona reo dia misy milaza indray fa ianao ike fa nahazoazo taona eny ko reny ny tena mandaitra be zao ko reny ny tena mahay tsy hoe mandoko tena tsy mbola hiteny aminareo fantatrareo tsara fa atsoatsy ohatra ny inona no avy eo tena ilaina fahaizana fahendrena fatahoran'Andriamanitra zay ilaina fahaizana hoy inona atao hoe fahaizana amin'ny politika anatiny politika ivelany mba hahafahantsika miaro ny vahoaka malagasy. Faharoa ilaina mahavita azy tsara tsy be resaka miaraka amin'ny olona mba ho mamim-bahoaka ary indrindrindrindra le fahatelo fatahoran'Andriamanitra satria zay fatahoran'Andriamanitra zay voaloam-pahendrena fa tsy le jejojejo sy miseseho eraky ny any reny mahavita an'izany angera ohatra anao ala izy fa tsy mety zany. Fanatrehetena ny zavatra lehibe indrindra ny fanatrehetena ny ambanivohitra manana ny fahendreny fa tsy tantiny ny ambanivohitra fitahana sy anaovana lainga rehefa mifanaraka dia mifanaraka zany ny fiainana noho izany zany milaza tsara mihitsy hoe sao dia verina reo fa tsy miteny reo ambanivohitra reo nareo le tanttsara eo ao am-pony zany hoe dia raha mbo nisy niaro anay koa na mbo nanampy anay tamin'izany ambioko izany le semany zany re resahako zavatra tokony azo atao mihitsy manampy azy amin'ny farany zay tsotra tsy lafo akory le izy le vidin'le ambioka
dia ohatra zao nisy nanafatra hoe mba hanafaraka an'ilay tongolo mena inge zay président nanafara avy any Afrika Atsimo izy le be dia be an'ilay oignon mena fahaly ery ne zany za tsy nanao n'iny zay fotsiny nafara koa tia teny aminareo zany zay fotsiny dia mampiova fiainan'ilay olona fa tia teny aminareo mijoroa mandrakariva aza matahotra nareo milaza marina aza matahotra milaza marina marina foana ary sarotra miady amin'ny marina dia zao tsy isika natao ampitahotra andreo na ireo na ampitahotra atsika fa samy manana stratégieny paikadiny fahaizany fahalalany ny fahakinganiny dia raha misy nyteny ko any dia hoe ka zay ohatra zao ka zay ohatra zao adaninareo any ary sady tsisy direction tsisy fahafahapo mba azo mivoaka inona raha ny direction tsika n'le programme général de l'état zao e inona hoaizanao inona tsika aneo fisaorana fakasitrahanao anareo fa tamin'ilay fivoriana zay nataontsika tany amin'ny bypass dia nanao an'inylay fehi-kevitra iny tsika na résolution iny efa voalaza tao anatin'ny tao daholo zavatra angatahantsika sy ilayntsika dia inoy tsara raiso tsara iny any iny fa tena vahoaka manontolo ny lazany fa tsy za le olona avy any amin'ny faritra mihitsy sy ny avy aty amin'ny misy atsika ty no nanao zezaka atao mba isin'ireny fehi-kevitra ireny marina iny ary tena azo ampiarina tsara mihitsy reto zavatra tokony atao fa misy fotoana daholo zavatra rehetra ka sao dia misy miteny any ambadibadika any hoe eny anareo ohatra zao hitanareo tsara io afa avy eo e fa samy manana stratégie eny eo tsy teniteny aminareo mihitsy raha tsy fantatra tsara hoe inona tokony atao za zao nanontanianareo androany dina zany miaro ny ain'ny olona aloha nataoko miaraka amin'ireo le communauté internationale ndray amin'ny vaccine rehefa velona izy atao zay amezana sakafo azy tsy zanahary akory na olona ka anao miracle mandagny zany fa tsy maintsy malala tsara ny tokony atao tsy mamitaka ny olona ary farany mba ahafahantsika manatanteraka tsara ny asantsika dia manankina ny asantsika hoe manankina aminao zay Andriamanitra mba ame tolotsaina izay pitarika mba ameny tolotsaina amin'ny alalan'ny fanahy masina na inona na inona finoantsika ary ameo zay mba hanaja ny ray sy reninay ireo mpitondra anay na mpitondra fivavahana zany inona tokony hanaja ny reny sika satria reny olona fa voaositra reny tsy maintsy ajaina tsy maintsy mieritreritra foana manao zavatra fa tsy etika atahorana dia lasa manaonao foana ery ka dia mino aho manantena aho fa omba antsika mandrakariva Andriamanitra ary mijery atsika dia zay zany ny zavatra tiako resanareo hoe misy ny tsy fahaizana mitantana mihitsy eto amin'ity firenena ity ary zany mahatonga antsika ohatr'izao tsy misy vision na viana ary tsy misy rispo mihitsy ho an'ny vahoaka satria tsisy tombontsoa anazy fa kajikajy politika daholo sy langelanga sy fitapitaka daholo ny ambadika ireo efa leo ny olona tsy tia enitsony eto mpamaranana ny amaranako dia zao mandalo fahasairanana ny firenentsika ary ilaina vonjena aingana diaingana ny vonjena zany tsy maintsy ny ainy aloha koa sahiry sika mijoro sahiry tsika miteny ireo zay hitatsika fa tsy mety rehetra mianjady eto firenentsika entany malagasy rehetra mba hatsiaro saina na ireo le milaza hoe zay tsy matahotra lalazao eny inareo nge tsy atahotra anay e fa nareo matahotra ny seza anareo dia lasa manaonao foana ina moa samy malagasy hoe ifampatahotra eto tsy zay ny politika ny atao hoe politika dia politika madio miainga amin'ny fahamarinana miainga fandresen-dahatra miainga programme anasa ka oka isika zao zany mba anao fanambo mihitsy hoe tsy maintsy tanterantsika ny fangalana amin'ny fahefana vitatsika fa zay matahotra nareo tiana natao hoe fahefana ny fahefana tsy hoe ny président république rery fahefana hatrany amin'ny chef fokontany hatrany be ny tanàna hatrany amin'ny reny fahefana be ny tanàna tsy maintsy eritreretintsika tsara hoe ahoana nanampianandreo zay tsy maintsy ivondrona atsika aza vela azo laky etsony na azo vany etsony zany hoe alatraradrany lesona lehibe hitatsika ny fangalan'ny doublon iny noho zany nitandrina daholo tsika rehetrarehetra dia okotsika samby ilaza tsara mihitsy hoe isika rehetra tsy maintsy mailo amin'ireo le fanisana ny vahoaka sy le fanilikiliana atsika ireo efa mikonikonina mantsy izy araky ny filazandrareo ao amin'ireo Nations Unies efa milaza izy zao hoe miomanareo miomantsika zay rehery midema rehetra rodobe ny mpanohitra ho an'ny démocratie de Madagasikara milaza zareo hoe misy olona ho avy aty hiasa araka amintsika
Antanteraka tsara fahamarinana. Anisan'ny resaka andresahana tao. Ka aoka isika mba hanao fanambo mihitsy atanteraka tsara ny fehi-kevitra. Le fehi-kevitra enina ambin'ny folo iny ahafahantsika manao tsara ny fahamarinana eto. Dia samy tahin'Andriamanitra e. Dia ho avy indray tsika amin'ny herintaona ankalaza e. Fa nisy kosa ny tafafohy ho an'ny mpanao gazety nataon'ny filoha Marc Ravalomanana taorian'ny fandraisam-pitenenany teo iny mikasika ny raharaham-pirenena dia nazava ary nahitsy ity lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara ity raha nanamafy fa tsy hiditra ary tsy handefa olona filoha lefitra fahafito eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny eo anivon'ny mpanohitra satria tsy manara-dalàna iny lalàna vaovao navoaka ny mpitondra fanjakana iny. Fanazavana. Zay le hoe anaova paikady zay. Atsorasana itsondra lovan'olo ala aminay andano hoe any fivoriana iny araka tamin'ny communauté internationale ato azo satria amin'ny telo ndray zay tsy maintsy manana zavatra lazaina aminy ino ny zavatra misy fa izay foana ny tiako resana aminareo raha mbola tsy tena manjaka eto zany hoe fahalalahana zany démocratie zany fahalalahana amin'ny teny zany ianareo démocratie manaja ny zoma olombelona ny olona ary indrindra ny fanajana toy ny andrak'Andriamaso ny lalam-panorenana. Tainareo na ny fitenena zany le olona hoe misy ny ino ty izy gouverneur zany anatin'ny constitution dia rehefa andrareo izy zany tsy miadatra anao izy ao tainareo na inao zany hatramin'izay aiza misy an'izany aiza misy an'izany hoe lalàna efa vita ao anatin'ny constitution dovaina indray ny lalàna feno mpanohitra eto misy an'izany tsy miditra ao anatin'izany zay raha tsy ny tima ihany hoa fa ny RDM mara ahoana ny idiranao anatin'ny zavatra fa tsy mandeha miveleny io teo anakady. Fa anisan'ny soketa sy filazana diso nataon'ny filohan'ny Repoblika niatra teo anivon'ny mpanohitra ny filazana fa nisy risoriso nataon'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fananganana ny orinasa QMM tamin'ny fotoam-pitondrany nazava ny valikafatra tamin'ity androany ity raha nantany ny mpanao gazety momba io ny filoha Marc Ravalomanana. Andeha rahantsika ny fanazavany momba izay. Izay efa zatra kianina. Ina mazatra ny kianina satria zavatra manao marina dia tsy maintsy enjehina foana. Efa nanontany ambony tany izy resaka tamiko ny ambassadeur-ny Japon hoe tena nandray kolokolo tao ve anakely dia jerevo fa mifelicité antsika izy tsisy an'izany satria ny azy tsy hoe ny fifanarahana fa heverindreo fa nanome corruption taty amiko reo tsy nanao izany mihitsy tamin'ny fotorako. Zay ny ahafahako mijoro milaza marina avoaka malagasy diso be zany. Fa nandritra ny fankalazana ny faharoa ny RMDM ho amin'ity androany ity dia tonga nanotrina ny fotoana tena amin'ny kianjan'ny finoana magrobiolika ihany koa ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko tiky Madagasikara na ny antoko tim izany nazava ny afatra avy amin'izy ireo dia ny fanohanana ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Jessica Miray Setoky Ramarla. Anisany nanome voninahitra ny fankalazana ny faharoa taona ny RMDM androany ny solombavambahoaka tim antoko anisany mivondrona ao anatin'ny vovonana RMDM nazava ny afatra avy amin'ireto solombavambahoaka tsy ho irery ity vovonana ity fa ho eo hatrany ireto parlementaire ireto amin'ny fanohanana. Afaliana tokoa monsieur le président satria zava-dehibe tokoa ny firenena iray izany isin'ny mpanohitra izany ary indrindra Andriamatofoloha sy anareo mpiambana amin'ny RMDM ny fahasahina ny joro nandritra izay fotoana izay ary mbola fahasahina ijoro mandritra ny fotoana rehetra satria ny tolona tsy vita ndray andro fa eto isika rehetra anambatra ny hery. Matoky manomindy ianao monsieur le président sy anareo rehetra tompona andraikitra eto fa eto izay parlementaire hiazona ny tongony ary tsy hiembotra. Aneo hevitra ny député tiako Madagasikara mety vitsivitsy ihany zahay ny tonga aty fa nefa kosa misy fiteny malagasy zay zay mahay mihaino tsara isika amin'ilay fiteny malagasy hoe ohatra ny rambony mitapaka fohy nefa enjana tompoko lasy tompoko vavy. Vitsy nefa afaka manakoakoa eo anivon'ny anteny miram-pirenena izany solombavambahoaka tiako Madagasikara zany. Samy havanana avokoa ary tahaka mipampangolahy anaty katsaka ka zay mivoaka babany avokoa. Zay no ela Andriamatofoloha fa ny iamaranana ny teninay dia engane izany rodibe mpanohitra izany tsy ho solafaka raha ome tena tsy ho potraka raha ome kiraro
fa anao takany rano eny ambotovondrona ka fahavaratra ho tonga maro ny havana ririnina angitsy manaranara isandratra ambony eto Madagasikara. Raha tsy ahivina, roa taona katrik'androany RMDM, mpanohitra njoro ara-dalàna eto Madagasikara, manohitra ny fomba fitantanana ny tsy ara-dalàna, fa indrindra ny fioharam-pefy ataony mpitondra fanjakana. Fa tonga nanatevin-darana ny fankalazana ny faharoa ny rodibe mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara androany ihany koa ny tanora avy any amin'ny faritra maro manerana any Madagasikara. Noho ny fahitan'izy ireo tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fanajana ny lalàna ataony mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao, narisika ireto tanora ireto anamafiorina ny RMDM. Jessica Miray sy Toky Ramarola atrany. Nitovy avokoa ny fanehoan-kevitra ho an'ireto tanora tonga nanotrina ny fankalazana ny faharoa taonan'ny RMDM androany ireto. Dia ny fahitana fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana andrarahan'ny-pirenena. Tsy vita ny niditra mpikambana izy ireo fa tonga lavitra mihitsy tanatevin-daharana ny fotoana ho an'ny androany. Raha 20 lera zao jerena tena misavoritaka miamantra ny vahoaka, tsy vitany miamantra fa miafaty ny kere satria manjaka be ny kere any tiliara. Dia ina natony nahatonga anao hoe hiditra RMDM? Nahatonga hiditra amin'ny RMDM maro ny zavatra tsy fanendrika amin'ny lalam-pandrenana. Zay mbo mitohy hafarany vahoaka malagasy tsy amantra fa ho faty tanteraka. Dia zay nahatonga anay hoe aleo miditra amin'ny rodiben'ny mpanohitra mba hahafahana miteny zay zavatra tsy mety. Tsapa sy iainana fa potika amin'ny firenena ankehitriny ary mila tanora vonona sisa andrava an'izany fahalovana misy eto amin'ny firenena zany. Ya ny tena nanateveniko ny RMDM zany za moa zany mitondra fiangonana mitondra vavahana kanefa amin'izao fotoana izao zany efa mampiteny mona ny raharam-pirenena ka raha ohatra mitondra vavahana zany mbola tsy hiditra foana anatin'ity raharam-pirenena ity dia ohatrany hoe miraviravin-tanana zany satria araka ny ten'Andriamanitra zay hoe sambatra ny firenena manana Jehovan-Andriamanina. Dikan'izany mila mpanompon'Andriamanitra koa zany mba hoe hitsofoka amin'ny raharam-pirenena. Zany zany mahatonga anaty niditra antsehatra anatin'izao zay ny RMDM zao zany. Voalaza hatrany fa ny tanora no avy ny firenena. Fotoana ry izao ifanomezan-tanana, ilaza ny tsy mety ary anorina fitantanana lavitry ny kolikoly, ny kiantranantrano fa indrindra ny tsy fahaiza mitantana. Izay ny amin'ny lafim-baovao iny fa tahaka ny mazatra dia aloha hevitra maro no novelabelarina atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Ny afaka ny fandarana ho an'ny androany ary anisan'ny noresahana atao anatin'izany ny mikasika ny fankalazana ny faharoa taona ny RMDM na ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Mialy raharonombana sy tahirinaina ranarnirina. Fenoko taona katrok'androany no nijoroan'ny lafin'ny fanoherana na ny RMDM. Na diteo aza ny tsikera maro samihafa nahazo ny vondrona tsy nampihamitr'ireo mpikambana izay tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana, filoha-mpanohana ny RMDM, hitondra ny anjara-biriky ny hanasoavana ny firenena sy ny vahoaka malagasy izany. Maro ny ezaka vita ary tosia tsara kokoa izany. Mbola mitoetra ihany koa ny hoe manohitra amin'ny rariny sy ny hitsiny miaraka amin'ny porofo tsy azo hidovirana ny RMDM. Ny atoko mpanohitra dia tsy mpanohitra fehfantany fa manohitra amin'ny zavatra tsy mety ary tsy maintsy manambara ny zavatra tsy mety eto Madagasikara indrindra ho anay olom-boafidy hatrany amin'ny ben'ny tanàna ka hatraty amin'ny solombavam-bahoaka ka dia androany moa ny tsingerin-taona na terahany zany RMDM raha zazakely zany raha olona oharina amin'ny olombelona zany dia eo fahavina andady izy dia efa midoroka izy dia efa manomboka mandeha. Zany hoe efa manomboka mandeha zany io atoko RMDM io ka dia manohitra amin'ny zavatra tena
rariny sy hitsiny mba tsy ampananana an'ity firenena ty. Roa taona teoriana tsy mbola nivoaka ny didy fampiarana ilay sata 2024 bara 370 ahafahan'ny mpanohitra manao ny asa ny fanoherana. Novakian'ny fandarana miara-manonja Bantsilana Androany fa ireo nanao fandikan-dalàna sy halatra nandritra ny fividianana teto amin'ny firenena ihany no miorooro amin'ny fanoherana. Rewa ny ayata mivoaka mpifidianana, ny ayata amin'ny endrim-pifidianana tsy ara-dalàna ihany no matahotra an'izay fomba fijoro mpanohatra amin'ny fampiasana ny lalàna eo an-tanan'izany. Mendrika arovana ny vahoaka malagasy fa tsy avela ho simba sy ho potika tahaka izao ary tsy avela ho reraka sy hitrosina amin'ny tany tahaka izao fa mbola misy ny azo antenaina, mbola misy ny azo atao. Aza mandrimandry manana aretina fa amin'ny fotoana tokony kijoroana dia mijoro, tenenana dia tenenana, hisainana dia hisainana. Noresaina tao anatin'ny fandarana miara-manonja ihany koa ny resaka fambolem-bary sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Teo ihany koa ny firesahan'ny assistant parlementaire ny solombavambahoaka ny Tsiroano Mandidy, ny olan'ny ponina any toerana toy ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny resaka tsy fandriam-pahalemana ary ny resaka fitsarana izay anjakany ny kolokolo tanteraka. Anoizantsika ny fiarahana amin'ity ariva ity dia niakatra ny fitsarana azy ny mpanolotsaina ny tanàna Clémence Rarinirina tamin'ity androany ity. Fitoriana fahadimy napetraka ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay fitoriana nandeha tamin'ity androany ity izay. Fanakorontanana ny tanàna sy fitaomana ireo mpivarotra teny Behoririka Ikomy no antony nitoriana any Clémence Rarinirina. Nanazava ny maître Olala izay nisolo vava azy fa tsy misy eloka nataon'ny Clémence Rarinirina ary didiko fe lehibe izao ataony ingaby ny tanàna izao. Nambitso Virisitraka sy Mateo Prince. Fijoroan'ny mpanolotsaina ny tanàna tamin'ny fahamarinana no navadiky ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ho lasa eloka ka nentin'ny toriana indray ny mpanolotsaina ny tanàna Clémence Rarinirina. Mitady ny fomba rehetra anenjehana sy amitehana azy ny commune kanefa toa tsy mahita mangirana raha ny fandehan-draharaha. Fanaparam-pahefana sady fandikan-dalàna izao ataon'ny mpitantana ny commune izao hoy ny namitinan'ny mpisolo vava ny fahitany raharaha. Raha fizotra ny raharaha tato raha ny fitsarana ny ramatoa Clémence Rarinirina dia verina fa nandeha amin'ny kitsiny sy rariny ary nalalaka. Zava-tsara mihitsy ny raharaha fa ny mera izay kanosalatsy ny tsy ho tao kanefa mba manao soni plainte zay mba nandrasanay ny fahatongava za manao hoe raha lehilahy ny tonga eny fa tsy tonga le izy za tsy teny hoe sarim-bavy izy akory fa tsaratsara koa izy tonga te mba hoe afana fanazava fa tsy tonga izy tsy tonga izy. Raha ohatra manao ny asa ny ramatoa Clémence noho ny maha-président taxi anazy satria nesona tamin'io toeran'io ny taxi tamin'io andro 22 juillet io dia rehefa nitady firesahana tany amin'ny commune sy neteny zay tsy raisiny zareo zandao legiry tsy te hanao ny asa ny zareo hoe andao alaminy ty zavatra ty fa dia tsy afaka mandray sur rendez-vous mandray. Mila mampiato ny fomba ratsy fanaony ny fitondram-panjakana sy ny mpiaradia aminy manoloana ny fametrahana didi-jadona eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy rehefa olona manao itona ny firehany dia fitoriana avy hatrany no setriny ny olomarina mijanona olomarina hatrany. Tsy miaraka mpivarotra na tonga avantena tsy ho an'ny mpivarotra fa ho an'ny taxi ka ny fanaovan'ny asany zany izay ngely izy ny commune tsy manao ny asany le olona manao ny asany indray ny toriny fandiminy zao re olona fitorianan'io ramatoa io zay le ataonao hoe harcèlement ataon'ny ben'ny tanàna amin'io madame io fa harcèlement judiciaire vo mietsika zao de tribunal vo mietsika zao de tribunal hoy za hoe Andriamanitro mamela ny eloka mainty fototra. Fifanojon'ny fotoana nahatongavan'ny Clémence Rarinirina nandamina ny rarahan'ny fitara tamin'ny 12 ny volana Jolay tamin'ny fikorontanan'ireo mpivarotra amoron-dalana teny Behoririka ka nilazan'ny ben'ny tanànan'ny commune Antananarivo renivohitra fa nitarika korotana moa no antony fitoriana azy mangataka ny fahafahana madiodio an'ny Clémence Rarinirina ny mpisolo vava azy ka ny 17 ny volana Aogositra izao no hivoaka ny didim-pitsarana mikasika ity raharaha ity.
eo amin'ny vaovaon'ny tapatapany kosa indray 10 aogositra 1 aogositra 2024 feno 30 taona katroka androany ny tolony vahoaka ny taky ny fanivana ny lalam-panorenana sy ny fialan'ny filodideratsiraka tamin'ny toerany Ratsahivina foy ny tantara ny 13 Mey 2024 no niainga ny etsy-bahoaka fitakina ny fialan'ny filoha dideratsiraka tamin'izany fotoana izany. Ny sabotsy 10 aogositra 2024 no nanapa-kevitra ireo mpitolona tena mikanja ny 13 Mey fa anao diabe hoe ny amin'ny lapam-panjakana eny Yavolo. Ny tarika izany ny professeur Azafy Albert, ny général Irakoto Arsojean, ny pasteur Randriamanjato Richard. Votaty amin'ny 2 kilometatra alohan'ny sapanandalana ho an'ny Yavolo, direkta sady ny fifanjevona ny refitrefitra ny basy sy ny pomba mandanjadramaso. Olona maro vokatra izany no naratra sy maty. Taorin'izay dia nisy ny fifanaovatsiny na ny antsoina hoe fifanarahana teo anivon'ny panorama ny 10 Oktobra nametrahana ny tetezamita. Ny tantaran'ny HAE kosa ny professeur Azafy Albert mpitarika ny tolona tena amin'ny 13 Mey. Lasa prime ministre tamin'izany hitarika ny fanomanana ho an'ny fidirana amin'ny Repoblika fahatelo Kiwili Razanamasy. Resy tamin'ny fifidianana natao tamin'ny 13 ny amiraly ary nanapa-kevitra nanao ny sesy tany tenany tany Frantsa ary voafidy ho filohan'ny Repoblika ny professeur Azafy Albert. Vavao avy any Mahajanga kosa indray dia mbola manamafy hatrany ny amin'ny tsy tokony anombana ny lalana amadika izany au sens unique eo amin'ny gymnase sy lycée Philibert Tsiranana Mahajanga ny teo anivon'ny RMDM Fatraboeny raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. No amafisiny fa maro ireo misitraka tombotsoa amin'ity lalana ity ka tsy tokony hokitiana. Samy mamonjy MPS Mahajanga. Nanao fanambarana io marana io teo amin'ny tia lalana maka amin'ny gymnase sy lycée ity ny RMDM faritra Boiny. Fanambarana izay mentif ho amin'ny mpitondram-panjakana fa tsy manaiky hatramin'ny farany izy ireo anombana nyity lalana ity satria dia maro ny tombotsoa azo amin'izany lalana izany. Ty tany misy tantara ty ary hain'ny jiaby fa misy pilata voalohany ke tsy ekenay lala ty potipotena ary tsy ekenay amin'ny tombotsoany raiky amin'ny tany hafa manapotiky trano anamboatra lalana zay fa misy lalana koa dia potendreo no valatrany tsy ekenay io. Patrimoine ho an'ny Mahajanga araka izany ity faritra ity ary efa ela no nipetrahany izany lalana izany fon'ny fagola izany hoe fon'ny andro vavaza ka tsy tokony kitihana intsony. Izy patrimoine Majunga. Izy ity raha azo atao ary tsy maintsy tokony ataony tokony andraika manova le plan le gymnase do ataondreo fa tsy akasitranay ny animbana lalana ity zay be mpampiasa ary tena isany lalana mbola matanjaka hatramin'ny voatsika ity toerana zay misy centre sportif en forme de trapèze ary tsy adalany reo ray aman-drenitsika sy ny vazaha ny nametraka hatramin'ny direction des sports natao eo akaiky eo. Manao antsoa faraka izany vahoaka ny Mahajanga izy ireo indrindra moa fa ny soja be izay tompo-tanànan'ny Mahajanga mba hetsika manoloana an'izao ditijatona mahazo eto Mahajanga izao. Miantso antsika anareo soja be rehetra mahafantatra ny fisian'ity lalana ty ka dia mba miangavy anareo zahay mba hitsangana tsy anaiky amin'ny fanombana nyty lalana ty satria ty lalana ty dia efa haitsika rehetrarehetra fa mba malalaka raha ohatra ka misy nefany izao dia foanana indray le lalana aterena dia vao maika ame ratsy ny tanànatsika dia miangavy anareo rehetra an-tanandroa mba hitsangana mba tsy anaiky an'ity fanombana lalana ty soratra. Vavao avy any Mahajanga izay hatrany dia nampiakatra sy nitondra ny fitarainana ho amin'ny ambonimbony kokoa eo amin'ny sehatra ny tenisy iraisam-pirenena ireo mpikambana eo anivon'ny club tenisy ao Mahajanga manoloana indrindra ny fikasana anarala azy ireo eo amin'ny toerany. Mangataka fiaramiasa amin'ny rehetra izy ireo mba anampitazomana ity kianja ity. Mbola namana mpanao gazety samy mamonjy MPS Mahajanga hatrany. Tratrany tsinjazolena amin'izao fotoana zao ny mpikambana eo amin'ny tennis club de Mahajanga araka ny fantatra dia tsy maintsy masorina izy ireo na manana titre sy borne aza ity toerana ity. Nanazava izy ireo tamin'ny fivoriana fa amin'ny fitarainana
ambonimbony kokoa dia ny fitarainana eo amin'ny setrany teny isasapireneny mba ijery akaiky ny olana misy eto Mahajanga. Tsy manana lamosina izy ireo araka nambaran'izy ireo tamin'ny fivoriana fa dia fitarainana ho an'ny vahoaka amin'ny Mahajanga sy anatin'ny tampatra serasera mba hanampy an'izy ireo hiady mafy mba hitazomana an'ity kianja ity ho an'izy ireo hatrany. Kianja afaka mandray raisa-pirenena be novitsy izy ireo ankehitriny ka mitaraina sy manao antsoavo ho an'ny vahoakan'ny Mahajanga. Ny tombontsoa tokana tokoa ve zany naka nambaran'izy ireo no anapotehana no avin'ny tanora malagasy. Ny zavatra mahagaga tokoa mantsy teto dia nampiantso ny eo anivon'ny tompon'andraikitra ny baskety ary nampiantso ihany koa ny eo anivon'ny tompon'andraikitra ny football sy ny ratsamangaika toy ny judo maro samihafa fa tsy tonga tamin'ny fiantsony. Ny fotony nampetraka dia matahotra ve iseho amin'ny zavatra tahaka izao ny baskety, ny football, ny volleyball, ny handball ary tsy voatanisa dia hiady rery tahaka izao tokoa ve zany ny tenisy manoloana an'ilay tombontsoan'olo tokana ity mintsika io ihany dia toy ny raharaha. Vaovao avy any Fianaratsoa indray dia tsy an-tanan-dehibe tsy ambanivohitra fa maro ireo mponina hiarany tsindry azolena voala amin'ny toerana sy ny tany izay niaveny. Raim-pianakaviana iray avy amin'ny commune Andoharanomaitso any Fianaratsoa no niarany izany ny farany herinandro lasa teo ka nitondra ny fanazavany sy ny fitarainany ary ny alahiriny mikasika izany. Bagsa Andriananja, MPS Fianaratsoa. Fa natao an'izany fanjakana sy ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Maro mantsy ireo antsoantso indrindra fa avy any anivon'ny tontolo ambanivohitra izay lazaina fa ny 80% ny malagasy dia saika ho mponina avy any ambanivohitra avokoa. Ny zavatra tsapa nefa dia nirongatra tatoato ny fiantsoana vonjy fitarainana amin'ny tsindry azolena maro isan-karazany izay mitranga amin'ireo mponina any anivon'ny tontolo ambanivohitra izany. Raim-pianakaviana iray mitondra ny alahelo sy manao ny antsivonjy amin'ireo fanjakana mahefa no ny tsindry azolena izay miatra amin'ny ankehitriny avy eo amin'ny commune Andoharanomaitso, Fokontany Andrimitsioka izay mahatsapa fa hiarany tsy ara-drariny ankehitriny satria dia voahilitra sy voala teo amin'izany tanindrazana izay misy azy zany. Nisy tompoko dia tamin'ny sabotsy teo izany no nitsangahan zavatra sarany tena mampanahira-tsaina anahy ihany satria mbola tsy nisy tamin'ity firenena ity izany zavatra izany ary mbola tsy tonga nampitandro ny filaminana io toerana io. Hadisaina teo ny olom-bevetinay. Mbola voarakotra ala voajanahary tsara mihitsy ilay toerana hatreto ary mbola niaina teo zazany tombo teo reo rasambenay mbola eo nefa dia mahagaga raha tonga ny tamin'ny sabotsy dia mpitandro ny filaminana no nitondra anahy ary hitapoko hitam-pirenena izany ary misy vavolombelona ny olona eo toerana. Nasan'ireo olom-bevetinay teo ny toerana tsisy pikasika hatr'izay. Zavatra mahagaga nisy tonga dia afaka nanorina trano tsy fantatra fa efana avy amin'izy izany ka manaikitra n'ireo tompona ndraiky mpanjakana fa mafy izany atao hoe very tanindrazana very haran-doha. Ireo razanareo dia efa nongorona teo aby ireo vato marika amin'ny maha-olombelona azy ohatrany mampanahirana ka dia manaitra anareo manam-pahefana indrindra fa ianareo lehiben'ny tribonaly ianao Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Efa toeram-ponena n'ireo razambe hatramin'izay mihitsy izany toerana izany ary misy mihitsy aza ny razambe izay mbola milevona amin'izany faritra izany. Ankehitriny kosa ny loharanom-baovao no nahafantarana fa nisy niditra ankeriny tokoa ny toerana ary very fanambola velona tokoa ireo taranaka aty aoriana na dia efa nisy azy ireo pirofo ara-taratasy nentina teny anivony mpitandro ny filaminana. Asa ity ve ilay antsotsika hoe ny marina mitavozavoza resiny lainga tsara lahatra ary anjara ny fitandrona ny filaminana ve no mandray ny toerany mpitsara ka afaka ilaza hoe manan-kerina tsy manan-keriny pirofo anankiray na ny antota taratasy iray fa fanjakana sa fanjakazakana ny misy eto. Pejam-baovao hafa tanteraka kosa indray iray volana eo sisa dia hiditra indray ny mpianatra eto Madagasikara ao anatin'ny fikenokenonana amin'ny fanoratana anarana sy fandoavana saram-pianarana ary fifidianana fitaovam-pianarana amin'izao fotoana izao ny ray aman-dren'ny mpianatra. Miandry izay mba fanoana ny fanjakana araka izany ireo ray aman-dren'ny mpianatra nanaova ny Nambejoa Velositraka sy Manorandriamalala fanadihadiana tamin'ity andro an'ity. Na dia voatapitra tsy ela kory azy
ny famaranana ny taom-pianarana 24 raiky amin'ny 24 dia efa hiditra sahady amin'ny taom-pianarana vaovao raiky amin'ny 24 roa amin'ny 24 ireo mpianatra eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra sy ny ambaratonga voalohany hatramin'ny kilasy famaranana araka ny fandaharam-potoana navoaka ny ministera voakasika sahirana tanteraka ary tsy hanavana sokajy na saranga ireo ray aman-dreny rehetra mampiditra mpianatra. Ny andro izay fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana ny ray aman-dreny na ireo mampiana-janaka amin'ny sekolim-panjakana na ireo amin'ny sekoly tsy miankina toy ny efa nataon'ny Flora Valomanana nandritra ny fotoam-pitondrana izao dia nisy ny fampitaovana ireo mpianatra mba hampiena ny fahasahiranany ray aman-dreny. Tokony averina ny toy izany hoy ny nambaran'ireo ray aman-dreny nampiditra mpianatra. Sara mpianarana satria ny vidim-piainana efa miakatra be, ny fidiram-bola nefa marefo dia tokony mba hijeren'ny fanjakana dia tokony fanjakana mba hiandraikitra an'izay hijeryn'ny fahasarianan-bahoaka. Eo amin'ilay vidin'ny fitaovana angamba no iny sarotsarotra kely satria ilay izy miaka-bidy foana isan-taona dia misy fiakarany foana. Afaka manampy ny ray aman-dreny ohatra ny fanjakana eo amin'ny fanampiana ohatrany eo amin'ny lafiny fitaovana mba hoe mba ena tsy hoe ena moa izany ny fitaovana fa mba manampy ry zareo mba hoe misy fanampiana avy amin'ny fanjakana izany amin'ny fianarana tsy miankina. Droit aloha tena tokony hisy fianarana sy ny école nefa ny ifampitsonjovana ilay izy satria ny anay izao école privé daholo efa manena ihany zareo fa io koa izany fitondram-panjakana tena tokony eritreritra voalohany indrindra tena miainga any amin'ny mpitondra mihitsy ilay izy. Tsy ahivina trany fa nanao ny fampianarana ho lahara-pahamehana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny fotoam-pitondrany izay mbola tsy hita taratra loatra eto ny any ny fitondrana ankehitriny. Eo izay vavony sosialy izay trany isan'ny sehatra ny tontokana ihany koa ny lafiny fanjairana sy ny varotra lamba indrindra amin'izao fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izao. Ny antraika lalina tamin'ireo mpanjaitra eny an-tsena mantsy ny valanaretina coronavirus izay nandalo teto Madagasikara. Tsy mahatratra ny atsasaky ny mpanjifa teo aloha akory ny olona ao anatin'ny iray andro raha nambaran'ireo mpanjaitra eny an-tsena sy ireo mpivarodamba teny amin'ny tsena ny Ambodon'ny Sotry nanaovany Nambitsoa Velositraka sy Manora Andriamalala fanadihadiana tamin'ity androany ity. Rehefa akatoky ny fidiran'ny mpianatra toy izao, filaharana ny eny amin'ireo mpanjaitra sy mpivarotra ravin-damba eny an-tsena mpanjaitra tablier sy fanamiana ho an'ny mpianatra. Ny mifanohitra amin'izany anefa ny tamin'ity taona ity, zara fa misy olona ao anatin'ny andro iray. Ray rafa mahita isan'andro. Sa rehefa manakaiky ohatran'izao ny fidiran'ny mpianatra firy eo? Tena mahavita commande be da be mihitsy ny entana mody arany sasany. 10, 20, 20. Fidim-piainana izany tena mialafo dia tsy manam-bola intsony n'olona fa ilay tamin'ny herintaona iny ihany ny ampiasainy ny zanany amin'izao. Ohatra zao tokony efa andeha ny tablet mpianatra tsy sianatra miditsy aloha be amin'ity. Toy izany koa rehefa volana Aogositra sy fotoam-pialatsasatry ny mpianatra toy izao dia maro amin'ireo renim-pianakaviana no manaingo ny ao an-tranony amin'ny alalan'ny fanovana ny rideau ohatra ka mitandahatra ireo mampanjaitra fony mbola tsy misy ny valanaretina coronavirus. Efa izahana ho ambany ny saran'ny fanjairana ka 3,000 ariary dia efa mahavita kanefa mbola vitsy ihany ireo mpanjifa. Mirona kokoa any amin'ny fividianana sakafo ny olona raha ny fahitan'ireo mpivarotra azy. Misy 45, misy 35 arakaraky ny qualité an'ilay lamba ihany koa. 60 000 francs zany tena izay ny lafo indrindra ny amboniny. Resaka lamba tsotra, resaka hoe anaovana lamba tseza, resaka lamba tseza atao ohatrany hoe karazana lamba tseza, rideau, zany tena tian'ny olona amin'izao ny qualité-ny. Tena mangina be, tena tsy dia misy tsena firy. Ohatrany tao ao zany tena tsy dia mandeha mihitsy ny tsena satria hitanareo tratran'ilay anina reny dia lasa ao anatin'ny mitaraina daholo raha vao hividy lamba ohatra hoe maka lamba zany izy ohatra zao izy zany manamboatra hoe zavatra any ambadika any ohatra hoe manao sezan'olona ohatra raha maka 12 mètres izy dia presque lasa 7 mètres sisany ho alainy zareo dia na le prix an'ilay lamba le karama tsy dia ambony tsony zany any fa raha zatra hoe 1 million karama ny tany taloha dia lasa hoe 350 sisa resy tamin'izao tany hoe lasa nidina be mihitsy zany le izy izay ny tsy zakan'ny olona zay dia raha tonga eto zany olona dia miady varotra be ataovy an'izao nefa le mahazo-karina le lamba miakatra. Tena misy fiantraikany raha miasa anay satria ny olona tsy dia mirona firy amin'ny resaka lamba tsony amin'izao na raha ny anaty sakafo daholo. Raha tsy ilay olona hoe tena manao an'ilay fanaingona trano zany hoe misy zavatra tao ohatr'izany ohatr'izay hoe tena mila manaingo trano fa
fa mafy le fiainana amin'izao dia tsisy dia misy tsisy tso mihitsy raha mihoatra ny taloha fa tena maina. Dia lamaody aloha tsisy hoe ny ledonga tsy dia hoe dia tena misy lamaody hoe inona fa hoe rehefa hoe misy isotrian hazo dia ohatr'izany tsotra ary ny tena hoe zavatra tian'ny olona no lehibe haingonaingony be ohatr'izany. Raha amin'izao aloha izy izao tsy mahavelona mihitsy aloha izy amin'izao satria tena tsisy manao. Saika ny sehatra rehetra araka izany no hita fa mitotongana ary miandry izay fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana izay toa tsy manao lahara-pahamehana akory ny sosialim-bahoaka. Fa atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no hitondran'ny pain-toekarena iray ny fampahafantarana ny antsoina hoe arikarena faobe ary ny fahitany ny antsika eto Madagasikara. Nambitso Veritsitraka sy Mateo Prince. Mila fantatry ny vahoaka mazava aloha ny atao hoe arikarena faobe na ny PIB izany. Mifampiankina amin'ireo sehatra asa misy ao amin'ilay firenena ve, mifandraika amin'ny fitombon'ny famokarana ve, ary misy akono an'ny mponina tsirairay ve, manahoana ny an'ny Madagasikara manokana. Ny arikarena faobe ao anatin'ny firenena anankiray zany dia fitambarany arena vokaran'ny acteur économique, izany hoe olona mamokatra rehetrarehetra ao anatin'ny firenena io. Ny ahafahana mampiakatra ny PIB zany dia tsotra be, sady ampitomboana anisan'ny acteur économique no ampitomboana amin'ny productivité, izany hoe mamokatra bebe kokoa izy ary amin'ny vidiny lafolafo kokoa. Raha ohatra hoe tsy ampitomboana anisan'ny acteur économique, izany hoe ny olona mamokatra fa ny ampitomboana fotsiny ny productivité dia lasa olombitsy. Ohatran'izany olombitsy zany tena lasa manambola be, ohatr'izany zao mitsanga any États-Unis hoe misy olona tena milliardaire be mihitsy fa benabena ny États-Unis amintsika amin'ny teny zao tena mahantra be. Fa ny tena tsara dia ny akamaroan'ny olona hoe mba samy manana fiainana ao atonony. Ny sehatry ny fizahantany no tena tanjaky ny fampiakarana io arikarena faobe io ho an'ny eto Madagasikara. Mila arenina sy atsaraina ary asongadiny izany sehatra izany raha tiana ny hampiakatra izay arikarena faobe eto Madagasikara izay. Mila mandray anjara ao anatin'ny famokarana araka izany ny mponina. Raha ny hita nefa dia ny 900,000 malagasy amin'izao mbola miaina anaty tsy fandriampahalemana, tsy misitraka fampianarana ara-dalàna ary tsy manana fahefana mitantana ny arena ao anatin'ny firenentsika. Noho izany, ny fampiakarana ny fari-piainan'ny mponina mihitsy ny tokony atao raha ny fanazavana. Raha tena raisina amin'ny hoe maka ohatra tena tsotritsika dia Madagasikara ohatrany hoe tokantrano anankiray dia ny ataon'io tokantrano io dia mandray vahiny. Mazava loatra rehefa akatonao le fandraisam-bahininao, le hoe le hotelinao zany dia tsisy sakafo tsony ianao. Tsy misy vola miditra tsony ianao, tsisy sakafo dia tsy sahirana. Dia ohatr'izay mihitsy Madagasikara amin'izao fotoana izao tena anisan'ny tena hoe avantage malagasy mihoatra amin'ireo firenena rehetrarehetra dia amin'ny tourisme io. Mazava loatra moa fa nisy mampiakatra amin'ny PIB koa dia amin'ny resaka ohatrany hoe fanaovana investissement zany, hoe mitady investisseur tsika na eto Madagasikara ihany na fa ny ivelany dia mampiditra vola, dia le vola anaovana asa vaventy ohatrany hoe manao lalana, manao école ianao, manao hôpitaly dia reny moa zany dia afaka hoe mampiasa olona betsaka ianao manao andreny asa vaventy reny. Fanaovana lalana zao tena hita mihitsy hoe fa be dia be mihitsy mipotika ny lalana eto amintsika. Io lalana io nefa ny ahafahan'ny olona hoe mifanakalo varotra zany mifampiserasera, misy communication dia mba mandeha tsara mivarotra. Dia za koa zany mahita hoe anisan'ny ahafahana mampiakatra ny PIB eto Madagasikara dia ny resaka fanaovana grand travaux, fanaovana investissement betsaka massifa zany dia manao grand travaux dia amin'izay sady créer asa izy io amina entrepreneur kely be da be non plus manatsara ny varotra atao anatiny satria afaka mifamezivezy tsara ny olona amin'ny resaka varotra. Tsy ahivina fa ny hena ho latsaky ny aotra ny arikarena faobe eto amintsika raha toa ka mahery ny 700 izany nandritra ny fitondrana ara-valomanana. Fantatra ihany koa fa nidina ho 3,300 izany ny taona 2024 ary amin'izao dia lasa mihiba 4,200. Eo amin'izay vaovao ny toekarena izay hatrany dia jifaina amin'ny sarany
€20 na 20,848,235 FMG. Ny tapakila ho an'ny klasy toekarena na ny klasy économique ho an'ny sidina Antananarivo Paris na sidina Paris Antananarivo. Ho lafo kokoa ny vidin'ny tapakila ho an'ireo misafidy isidina amin'ny klasy fandrararana na ny klasy affaires izay jifaina €2,200 na 50,347,000 FMG. Ireo mpandeha ampodiana atandrazana izay avy any amin'ny firenen-kafa dia tsy maintsy mandoa ny sarandalana makany Paris raha ny fampahafantarana nataony teo anivon'ny kompania pitaterana anabakabaka Air Madagascar tamin'ity androany ity. Hoentitra ny fanaramaso ary tsy maintsy manao test PCR avokoa ny olona andeha amin'ireo sidina ireo. Tsy maintsy miboka rehefa tonga eto Madagasikara. Tsy maintsy olona manana passeport malagasy ary manana adresy eto Madagasikara no mandeha amin'ireo sidina ireo ary tsy maintsy manana taratasy nanamarika ny asa na fianarana tsy maintsy nandehana tany ivelany. Izay mody eto Madagasikara amin'io dia tsy mahazo mivoaka any Madagasikara intsony aloha manapisokatry ny sisy tany Madagasikara. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa no antsika manakatona ny fiarahana amin'ity hariva ity. Efa andro maromaro no tsy nandeha ny rano ao amin'ny tanàna ny Bukavu any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo na ny RDC Congo izany. Rano maloto no ampiasain'ny mponina any an-toerana ho an'ny filana amin'ny andavanandrom-piainana. Sarotra araka izany no ahafana miady amin'ny valan'aretina coronavirus any an-toerana noho ny tsy fisindrano madio. Iando miaratina sy Tahirinena. Tous les jours, c'est le même labeur pour les habitants de Bukavu. Faorina tanteraka ny an'ireo mponina amin'ny tanàna ny Bukavu, Repoblika Demokratika ny Congo amin'izao fotoana izao. Efa ho andro maromaro no tapaka, tsy nisy rano tao an-toerana. Tsy maintsy mandeha kilometatra maromaro miarana ny tanàna araka izany izy ireo vao mahazo rano. Zara nefa raha misy ray bidon no azo amin'izany, raha nambaran'ireo mponina, misy mihitsy aza no tsy mahazo noho ny fahamaroan'ny olona mitady rano. Rano maloto avy amina renirano iray ao an-toerana no ampiasain'izy ireo any filana andavanandro. Raha ny taremarika, mahery ny 10,000 ny mponina ao an-toerana no tsy mbola misitraka rano fisotro madio. Sarotra araka izany no ahafana miady amin'ny valan'aretina Covid-19 any an-toerana noho io tsy fisindrano io izay tena zava-dehibe amin'ny ady amin'ny valan'aretina. Isan'ireo firenena misedra olana ihany koa i Bukavu noho ny fahamaroan'ireo olona mitondra tsimokaretina any an-toerana. Miantso ny rehetra araka izany tompona andraikitra hiara entana sy hiara iasa hakana ovaindohan-drarano ny ady tsy partany valan'aretina ao an-toerana izay nahafatesana olona maro. Ankoatra ny fanamafisana ny fampiarana ireo fepetra sakana toy ny fanaovana arovava, fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony. Voarara ihany koa ny fanaovana hetsika sy famorim-bahoaka mihoatra ny 20 ao an-toerana. Et l'ensemble des professionnels de la santé de notre dia izay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza tonona ny fandarana Global News aorin'izao fampalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny fandarana ahoana marina ary ny horonan-tsary efa ho atotry ny MBS ho anao amin'ity alina ity kosa dia mitondra lohateny hoe Jagame Tandiram izany. Manasanao raha tsy saraka amin'ny fahitalavitry ny MBS. Ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny vinoma mandrapitafa ao aminao ho amin'ny rampitso indray. Mandapitafary tompoko lahy sy tompoko vavy.